Androany indray tsika dia hitondram-bavaka namana Tiavina. Betsaka ny olana izay atrehan'ity ranamana ity satria anisan'ny ananan'olona vola be tokoa izy ankehitriny. Nisy tany izay neritreretina ho amidy koa nefa tsy lafo. Nisy moto izay ihany koa izay neritreretina ho amidy kanefa simba indray. Ary tena sahirana izy ireo amin'izany fotoana izany. Ary ankehitriny koa ny zanany dia tsy maintsy hianatra any amin'ny toerana lavitra izay lavitra ny ray aman-dreny kanefa tsy tian'ireo ray aman-dreny sara toerana aminy ireto zanany ireto. Ary ny farany dia misy sekoly izay ihany koa izay na voatendry an'ny ramatoavadiny ho direktrisan'ity sekoly ity izany, kanefa mbola misalasala izy ankehitriny noho tsy fahatombanana izany toerana izany. Mila fanampiana koa ity sekoly ity satria tena simba tanteraka, ka eo anatrehan'izany rehetra izany dia ohatrany hoe tena tsisy antenaina mihitsy. Kanefa kosa mino isika fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra, koa manasa anao ary hiara-ombom-bavaka hanatanteraka izany. Hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, miantso ny anaranao indray izahay ankehitriny. Tsy manana n'izaniza antorana tokoa mantsy izay Jesosy afa-tsy eo aminao ihany. Manana olana manokana ity namana ity, namana Tiavina izany. Misy ireo trosa izay tsy maintsy ho aloha, ireo izay mba nantenaina ho amidy ihany koa anefa dia tsy mety ho lafo izy ireny toy ny tany, moto. Jesosy amin'ny maha-olombelona tokoa dia mahakify sy mahaketraka ny toe-javatra ary ohatra tsy hita tokoa izay azo atao. Kanefa raha manandratra izao vavaka izao izahay dia inona sahady fa efa miaino any an-danitra ianao ary voninahiny izany olana izany. Ianao irery ihany tokoa Jesosy no mpamaha ny olana, ko ampio izy ireo mba hanankina ny fiainany aminao. Tsy ho kivy fa hidiranao an-tsehatra Jesosy eo ny toe-javatra rehetra, ka mba hita vahaolana izy mba hahafahany mandoa izany trosa izany. Ary ny fiainana sisa izay mbola hodiavin'izy ireo dia mba hialana izany trosa izany tanteraka, mba hanana fiainana milamina sy mirindra miaraka aminao izy ireo. Jereo ihany koa ny fianaran'ireto zanany izay voatery tsy maintsy hisaraka amin'ireo ray aman-dreniny Jesosy tsy zava-mahagaga izay tsy hainao tokoa ka midiran-tsehatra tokoa ianao handamina izany, ka ny fanirian'izy ireo dia mba tsy ho tafasaraka izy ireo fa mba ho iray ihany ireto fianakaviana ireto. Ka ianao koa Jesosy no anome lalana mba hahafahan'izy ireo mandamina izany fiaina-tokantrano izany. Dia mitondram-bavaka ihany koa ny amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny renim-pianakaviana mikasika ny fitantanana an'ity sekoly iray ity. Jesosy hidiro an-tsehatra manokana koa ity sekoly ity satria efa rava izany ary efa simba tokoa, mila fanohanana. Jesosy ianao koa ny anetsika ny fon'ny membre mba hafana manohana n'izany sekoly izany, ka ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ity renim-pianakaviana ity dia mba ho tsielotsaina avy amin'ny fanahinao, ka raha sitrakao ny hitondrany amin'izany sekoly izany Jesosy dia ianao no hametraka azy amin'izany toerana izany, ka mba handroso izany sekoly izany ary ataona fanahy maro anao. Jesosy mino izahay fa ianao dia mahay zavatra rehetra ary na dia betsaka ary ny olana izay lalovan'ity tokantrano ity dia fantatray fa mahay zavatra rehetra ianao, mahay manova ny zavatra ratsy ho tonga ho tsara, ka ampitombo ny finoan'izy ireo Tompo ary ampio koa izy ireo mba hitoky amin'ny teny fikasanao, ka na inona zavatra mitranga dia tsy hiala aminao izy ireo. Mananteny izay Jesosy fa niaino mivavaka ianao ary efa namaly izany sahady satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen.